Olona narivona avy amin'ny fokotany maromaro eto Antananarivo indray no nandalo teny amin'ny lycée moderna Befiloha ny maraina ny 14 avril. Raha ny fanazavana azo tety atoerana dia nampiantsoana izy ireo anaovana ilay fanadihadiana isa-tokantrano na enquête de ménage ahafahana mamaritra ireo tokantrano marefo izay sitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana. Anisan'ireo tonga tety atoerana Ramatoa Perla avy eny Andavamamba. Natao nantaninanay teo zany ohatra hoe nantantany ny asa nataoko izy sy hoe nisan'ny olona ao an-trano dia ny aretina mitaiza ohatr'izay zany antaniny hoe ny fahasembanan'ny olona ao an-trano misy ve sa ahoana tsisy nanery zany fa le nisoratra anarana tany amin'ny fokotany dia le hoe makaty fotsiny androany izay no nahatonga ny anakaty satria nisy nipetitrano tany aminay hoe makany amin'ny ilay mara-pitsaovalo. Natao ihany koa izao hetsika izao raha ny fanazavana ho fananganana ilay totan-kevitra na ilay base de données izay ao ampiasain'ny fanjakana fizarana ireo fanampiana rehetra amin'ny ho avy. Marihana fa tsy terena ny fanaovana azy ity. Ireo totan-kevitra ireo ihany koa dia hanampiana amin'ny fanatanterahana ny asa eny anivon'ny fokotany. Dinana voalohany moa dia ny famitana ilay totan-kevitra na ilay base de données zany ahafahana mandrindra ilay fanampiana na ilay assistance izany. Ny tanjona zany dia ny hoe ananana totan-kevitra elektronika na base de données elektronika ireo ponina mipetraka sy sahirana ao anatin'ny fokotany ao anatin'ny fokotany roa amby sivifolo amby zato eto anatin'ny commune urbaine Antananarivo zany dia mampiasa système anankiray système d'enregistrement électronique zany amin'ny alalana plateforme Android zany le izy dia ahafahana manatanteraka ilay base de données dia isaky ny fokotany tsiraikaraika dia miara-miasa amin'ireo komite loharano zany izay eo andalam-pametsanana amin'izao fotoana izao sy ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo izay mpandrindra ilay fanisana zany. Ny tena tanjona moa dia tsy hoe fanisana ny mponina ilay izy fa fanisana ny izay olona marefo ao anatin'ny fokotany tsiraikaraika izany. Inscription volontaire ny tokantrano tsiraikaraika zany hoe tsy terena zany ilay izy na hoe fidividiana hoe iza na iza fa izay olona mahatsapa ny tenany miaina ao anatina fahasahiranana zany dia tonga mandeha makato amin'ilay toerana fanaovana enregistrement zany. Rehefa tafapetraka moa ity totan-kevitra ity dia iroso amin'ny fizarana ilay fanampiana raha etsy ariary isa-tokantrano ho an'ireo izay afaka misitraka izany ny tompon'andraikitra. Ny azon'ilay olona araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia omena 100 000 ariary par ménage zany hoe isa-tokantrano zany izay tena hita n'ilay aorinan'ilay sivana dia mena izay 100 000 ariary zay. Fizarana zany amin'ny alalan'ny transfert d'argent amin'ny alalan'ny téléphone na mobile banking zany fa ho an'ilay olona tsy manana satria moa ilay olona sahirana mety ny 700 ny olona ho adidina mety manana dia ny 700 tsy manana dia misy indray mekanisme hafa ampiasain-jareo mpiara-miombon'antoka ohatra hoe mampilazany amin'ny chef fokotany zareo reto olona reto manantona ny banque zao na manantona an'izao na manantona an'izao mandray an'ilay fankasitrahana fa tsy misy zany hoe ohatra hoe tonga ilay fanampiana dia tsy alefan'ny mpamatsy volany amin'ny eny anivon'ny fiarahamonina izy hoe ity zaraina an'ireto groupe reto fa le olona mihitsy no antsoina tsirairay araka le anarany zay rehetra niraisana taty anatin'ilay nanaovana ankety anazy zany. Ny fanjakana moa zany mandrindra ny zavatra rehetrarehetra fa ny mpiara-miombon'antoka dia manampy ny fanjakana entina manatanteraka le plan d'urgence zany fa ny fanjakana moa ny tompon'ny efitra misy fa ny mpiara-miombon'antoka dia manampy anazy eo amin'ny fanatanterahana an'izao.